Jesu, 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 Jesu. Efa mitona amin'i Jesosy Kristy anio 2020 ny volana Jolay. Raha fa mihaino hiram-borokely mifampiantso sy mifamaly ianao dia inoko ny teny mpitiavana pitaiko aminao. Tsy mitsaha miteny aminao aho amin'ny alalan'ny tanymasonao, ny tabataba, ny eritreritra, ny etsi-po, ny lahatsoratra. Tena tsy manapetra mihitsy ny karazan'ny fomba azoko ampisainana hifandraisako aminao. Ny mihaino ny afatra pitaiko aminao no anjara asanao. Natoinina fomba isehoan'izy ireny aminao. Raha tapa-kevitra hitady ahy ianao anio dia ho hitanao fa enika izao tonotono izao. Afa mahita ahy ianao, tsy eny amin'ny hatsaratareny zavaboary ihany, tsy eny amin'ny hiram-borokely ihany, fa ny amin'ny zava-doza mitranga sy eny amin'ny endrika feno fijaliana koa. Azoko ampiasaina ny alahelo faran'izay lalina ka hovako fahasoavana. Tadiavo ahy tadiavo ny afatro anio. Hitady ahy ianao dia ahita satria mitady ahy amin'ny fonao rehetra. Jaonina toko 10, ny 17 ireo ondriko mihaino ny feoko. Izaho mahafantatra ny ondriko ary izy manaraka. Romanina toko 9, ny 19. Fantatsika fa Andriamanitra dia miasa hahatonga ny zavatra rehetra asoany olona tia azy dia ny olona nantsona araka ny fikasana rahateo. Jeremia toko 7, ny 17. Raha mikatsaka ianareo dia ahita. Izao Tompo dia manao teny entitra aminareo hoe raha tadiavinareo amin'ny fonareo manontolo dia anaiko ho hitanareo. Anova izay manjoa anareo aho, ka avoakako avy any amin'ny firenen-kafa ianareo. Hangonika eo anareo ka averiko eto amin'ny toerana izay nandefasako anareo babo. Hoy ny teny entitra avy amiko Tompo. Amen. So